manana finoana dia mbola noho ianao rery ihany Andriamanitra. Vokatry ny teninao mahatonga ny finoana tafatoetra ao anatin'ny tsiraray avy. Ary raha tsy ny teny izany ianao Andriamanitra dia tsy nanana an'izany finoana izany izahay. Misaotra ny amin'ny toerana, misaotra ny amin'ny izay rehetra efa nomaninao ho anay rehetra tsiraray avy izay efa miandra anay ao ambadika ao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanainao masina izay nirahanao anory lalana anay sy tantana anay. Misaotra ny amin'ny fiasan'ny fanay masina izay tsy takatry ny saina indraindray. Tsy miandry ny fahatakaran'ny sainay ianao Andriamanitra vao miasa, fa na dia tsy fantatray ary na tsy hainay aza dia miasa ianao Andriamanitra. Ianao efa nilaza fa ilay mbola tsy hitan'ny maso, ilay mbola tsy renin'ny sofina, mbola tsy niditra tao am-pona tsiraray avy no efa nomaninao anay rehetra Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy dia indro izahay vonona niazakazaka miaraka aminao, vonona nipetraka hitoetra miaraka aminao, vonona ny angina miaraka aminao, vonona ny anao izay rehetra teneninao sy lazainao amin'ny fiainam-panahiny tsiraray avy Andriamanitra. Aoka tsy ho zavatra any ambony ihany, tsy zavatra miantokantona, tsy ho zavatra artifisiel ny fiarahanay aminao Andriamanitra, fa aoka izay nampasahina hampiatra an'izany fiarahana aminao izany isan'andro Jesosy Kristy. Aoka ho vavolombelon'ny fiasanao ny fiainanay Andriamanitra. Aoka izahay safidy mandrakariva niaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny teny rehetra izay efa renay Andriamanitra no avelanay ananatra, anitsy, anamboatra, ampianatra, hitari-dalana anay amin'ny fotoana rehetra. Jesosy eo, ampy izay ny fotoana laninay tamin'ny zavatra tsy mampandroso amin'ny endriny maro samihafa. Ampy izay ny fotoana very rehetra izay nametrahanay sy nandaninay ny fotoana tamin'ny zavatra tsisy dikany akory Andriamanitra. Fa androany Jesosy, ny fonay, ny mombanay, ny fotoananay, ny mikasika anay rehetra atolotra ianao Jesosy. Noho Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra tsy miova, ilay Andriamanitra mandrakizay nomenay voninahitra. Anao ny tera, anao ny laza. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, alleluia, misaotra Jesosy. Oh, misaotra, misaotra, lehibe ny fitiavanao. Misaotra, misaotra, Jesosy io. Dia raha tsika rehetra manao zany dia sanatony tanana teny hoe misaotra Jesosy. Misaotra, 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 lehibe fitiavanao. Misaotra indrindra, eny misaotra indrindra. Misaotra anao, misaotra, 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 lehibe fitiavanao. Misaotra indrindra, misaotra indrindra, Jesosy io, Jesosy io, Jesosy io. Tatsikitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoan'izao. Alleluia. Tonoa ny fiadanan'i Jesosy ho an'ny olona eo akaikinao manokana androany amin'ity fotoan'ity. Fiadanan'i Jesosy ho aminao. Sarao ny fifaliana ho amin'ny Tompo androany. Alleluia, alleluia. Ny fivoriana rehetra ny ahafantarana fa fivoriana misy an'i Jesosy ny fivoriana anankiray. Famantarana voalohany dia izao, misy tenin'Andriamanitra ao. Alleluia. Ary rehefa misy ny tenin'Andriamanitra dia ny fanay masina miasa mampitoetra ny toetran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe isika rehetra zany mila manana ny vokatry ny fanahy, hifampizarana. Alleluia, amen. Salamo fa 7:7 vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Salamo fafito amby efapolo novaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fafito amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fafito no rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mite hafatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanitsika, ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia voninahary Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny Anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Amen. Dia tsika tehaka ho any Jesosy ho fankalazantsika n'Andriamanitra. Indry tompony fiderana ny avany amin'ny fonay androany amin'izao fotoan'izao Jesosy Kristy. Aoka ianao ameno anay rehetra amin'ity fotoan'ity Andriamanitra. Sokafo ny fonao androany dia andao tsika hivavaka tompo amin'ity fotoan'ity dia sokafany amin'ny fonay Andriamanitra. Afahanay miona aminao indray Jesosy. Alleluia. Afahanay manome toerana mihoatra anao ny omaly anao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Aoka ianao no ahazo aina, aoka ianao nikasika, aoka ianao ny ampiasa, aoka ianao nitarika, aoka ianao no hitarika anay amin'ny fahaizanao. Fanahy masinao tonga soety anao, mandray anao zahay raiso ny toeranao. Ianao no andrandraina, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Toerantsika manao zany averintsika fanahy masinao. Fanahy masinao tonga soety anao, Mandrainao zahay, mandray anao zahay raiso ny toeranao. Ianao no andrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Avy mameno, avy mameno tanterakay fanety anao. Tsy ho feno zavatra afa-tsy anao. hitondray tompo ao anatiko ao, Tompo ao anatiko ao, fanahy masinao mamipindrindrana. Avy mameno ianao, avy mameno tanterakay fanety anao. Tsy ho feno zavatra afa-tsy anao. Hitondray fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masinao avy eny avy mameno tanterakay, avy mameno tanterakay fanety anao. Tsy ho feno zavatra afa-tsy anao. Hitondray fiainanao, tompo ao anatiko ao, Fanahy masinao
zahay mangetaetanao mafy zay fany masina fany masinao avy fenoy zahay rehetrarehetra alleloia sokafony fonao androany dia teneno fany masina feno ianao fa mangetaetanao loatra milanao ampitombo anay alleloia fany masina tsy azo antoka ny fitombona tsiraray avy efa tsy misy anao tsy azo antoka ny lalanay efa tsy noho ny fitarianao ka fanay masina ento izahay androany zahay rehetra ako feno anao zahay ako feno anao ny tsirairay alleluia fanay masina feno ataotsika vavaka mihitsy zany androany fanay masina feno iaho fa mangetaetanao fanay masina feno iaho feno iaho fanay fa mangetaetanao iaho ampoko avy mameno tanterakay fahety anao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao mitondray ilay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masina mamiko indrindranao avy mameno sokafo favanao teneny hoe avy mameno tanteraka fahety ianao inoko fahety ianao raha afaka mameno ahy ianao androany tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao itondray ilay fiainanao tompo ao anatiko fanay masina mamiko indrindranao avy mameno tanterakay fahety anao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao mitondray ilay fiainanao fanay masina mamiko indrindranao avy mameno tanterakay fahety anao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao itondray ilay fiainanao alleluia fanay masina mamiko indrindranao fanay masina mamiko indrindranao fanay masina mamiko indrindranao zahay fanay masina rehefa tsy ianao no manilo anay tsiraray avy jesosy dia mandeha maizina ihany ny fiainanay anao efa nilaza amin'ny filazantsarany Jona toko 7:20 fa ianao no fahazavanaina mandeha maizina zahay jesosy rehefa tsy miaraka amin'ny teninao isan'andro isan'andro tsy afaka ny ampiovany fiainanay Andriamanitra ny fisainanay tsiraray avy ny fahalalana mety anananay Andriamanitra tsy hitondra ninino eo amin'ny fiainanay akory zany Andriamanitra ny azo antoka fa ampiovany fiainanay dia ny fiasan'ny fanyanao masina eo amin'ny tontolonay Andriamanitra
mamelanao malalaka izay fany masina androany. Aoka ianao hiasa, aoka ianao ampiasa, aoka ianao hanetsika, aoka ianao hietsika. Aseho ny voninahitrao fa milanao ao Tompo. Aleluia. Teneny mihitsy hoe milanao ao Tompo androany. Ny fiainako manontolo isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo milanao. Ny fony isaiko ny fanahiko, ny fony isaiko ny fanahiko, maniry mafy anao. Tsisy toerana takaloko eo anilanao, eo akaikinao ihany, eo akaikinao ihany Tompo. Mahatsara no mahatsara toetra, tiananaya. Isan'andro Tompo milanao. Aleluia. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Jesús Tompo milanao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, São Jesus, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra isa-tsekondra Tompo milanao. Aoka ny teninao Andriamanitra no azo aina tsara eo amin'ny fiainanay. Aleluia. Na dia indraindray ary manohatra ny nofonay Jesosy Kristy dia zao izay tsy tarihan'ny nofo Jesosy fa tarihan'ny fananao. Dia izay sitraponao Andriamanitra anao ko tanteraka amin'ny tsiraray avy. Mahatsara anay Andriamanitra ny miatrika teny maharary mba hahafahan'ny fiainam-panahinay mitsangana tsara. Tsy maninona Jesosy, indraindray ohatra mitambolombolona zany ny kibonay, fa zao Jesosy izay programanao tsara indrindra. Aleluia. Mafila zany tsara ny jaona toko 5:10 dia misy ten'Andriamanitra milaza toy izao. Jaona 15:7. Jesosy no miteny eto: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Aleluia. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy dia tsy ny hoe iray aminy fotsiny, tena tsara be, aleluia, fa ny tenin'Andriamanitra avy mitoetra atao anatiko. Ndraindraitsika tia fotsiny eo amin'ny fifandraisan-tanana fa tsy tia ny amin'ny fifandraisan'ny fo. Ndraindray mora ho anao no mifampitatana amin'ny olona akaikinao fa sarotra anao manapa-kevitra ny ampanaiky ny fonao azy. Fa androany angatahan'i Jesosy amintsika tsiraray avy dia zao, sady efa miray aminy ianao, mbola mitoetra ao anatinao ny teniny amin'ny fotoana rehetra. Izay teny rehetra rentsika tsiraray avy
dia mampianatra antsika tsy mitarika antsika sy manomana antsika ho amin'izay programma efa voasoratra Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Tsy misy teny mandeha fotsiny amin'izao zany, laingy zany. Tsy misy teny hoe sendra renao fotsiny zany dia tsy mitondra ninino amin'ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra mba hietretony ity zavatra anankiray ity vao miteny fotsiny izy hoe misia dia tsy nanontany ny hevitry ny zavatra tokony isy izy fa ny zava-drehetra mankatoa daholo. Amin'ny fotoana anankiray rehefa feno tenin'Andriamanitra tsika manaiky ho azy ny ao anatinao. Tsy miady hevitra ny ao anatinao hoe mety zao ve sa zao fa feno i tenin'Andriamanitra fotsiny anatinao dia ny teny rehetra izay tafatoetra anatsika tsiraray avy no ampanaiky ny safidy tsy araka an'Andriamanitra rehetra hoe tsy izy zany. Hitondra antsika mora foana eo amin'ny lalana izay efa programen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Rehefa betsaka ny teny avy any ivelany, rehefa betsaka ny fananarana tsy izy izay indraindray ianontsika dia lasa mahatonga ny safiditsika miozongozona eo anatrehan'Andriamanitra. Lasa mahatonga ny safiditsika tsy tafatoetra tsara. Fa za dia tarika anao androany ny atao hoe tena kristianina tsy ny fiakanjo, tsy ny fihirana, tsy ny fitendrena fa ny fanananao an Jesosy eo amin'ny fiainanao. Hoy izy Jesosy ao amin'ny Jona 4:10 sa hozy izy tonga amin'ny fiainana be dia be. Dia io fiainana io tsy ampirimy any am-paosy fa io fiainana io iainana isan'andro isan'andro. Io fiainana io pratikena amin'ny fotoana rehetra. Io fiainana io tena amin'ny fotoana rehetra raha mbola misy ny fihiratana masonao dia ataovy azo antoka fa Jesosy no hita eo amin'ny fiainanao fa tsy ianao. Amen. Mba ho fitoriana ny tenin'Andriamanitra ny fijoroanao amin'ny anaran'i Jesosy ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Aoka ny tenin'Andriamanitra ny toetra betsaka ao anatsika tsiraray avy. Aoka olona feno tenin'Andriamanitra ka rehefa kitihana ohatra hoe misy télécommande potserina tonga dia verset no mivoaka fa tsy zavatra hafa taloha. Isaky ny misy zavatra mitranga dia tenin'Andriamanitra mivoaka eo am-bavanao. Isaky misy zavatra hitanao tenin'Andriamanitra ny tadidinao voalohany satria izay nilomanosanao isan'andro isan'andro. Vavak'izay Jesosy amin'izao fotoana izao. Nisy fotoan'Andriamanitra efa fantatra ihany fa tempolon'Andriamanitra izay tempolinao izay fa ny masina. Fa indraindray terenay ankolaka hitoetra miaraka amin'ny zavatra tsy isy sy ny toetra tsy ankasitrahany ianao. Fa androany Andriamanitra aoka ny teninao ianao Jesosy no ameno anay rehetra. Eny Jesosy teny iray ihany dia afaka ampiova zavatra be dia be. Jesosy tsy isana asa fanompona Jesosy. Le izy koa tsy hoe tsy maintsy mahay verset tenin'Andriamanitra tsy enjery. Indraindray zay mianatra tsy enjery fa tsy miaina an'ilay izy akory. Indraindray zay miezaka ny tadidy amin'ny sainay fa tsy mitsakotsako sady tsy manaiky an'ilay izy ao anatin'ny fonay Andriamanitra. Ny andrasanao Andriamanitra raha hiverina ao izy ianao dia hita finoana ve? Nefa ao ambadika izany Andriamanitra tsy afaka ny anana finoana izahay raha tsy efa misy teny ao anatinay tsiraray avy Andriamanitra. Satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Tsy afaka ny eritreritra izay ao anatin'ny saina eo manam-pinoana fa tsy maintsy ao anatin'ny fonay feno tenin'Andriamanitra. Dia izay teny izay no mampaheranay sy mampijoro anay isan'andro isan'andro. Ka androany Jesosy ity ny tenanay Andriamanitra raiso dia anjaka ao. Fantatra efa mpanjaka ianao ary ny mpanjaka dia mila manjaka eo amin'ny fari-piadidiana anankiray. Dia androany Andriamanitra mpanjaka ianao fa tsy eo fotsiny fa mpanjaka eo amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra. Aoka ianao ny mpandidy sy mpanapaka eo amin'ny fiainanay tsiraray avy Jesosy. Raisy ny toeranao amin'ny mampanapaka anao Andriamanitra. Raisy ny toeranao amin'ny mahatompo anao ilay andohalianay isan'andro isan'andro. Ilay hitodianay amin'ny fotoana rehetra. Tsy tokony hanam-panahiny izahay raha tena mahalala marina ny fahalehibiazanao Jesosy. Tsy tokony hanana ahiazy ahy amin'ny fiainanay andavanandro raha tena ampy marina ny information izay fantatray momba anao Jesosy Kristy. Mahatonga anay miahiahy dia satria tsy ampy ny fahalalana ianao Jesosy. Izay mahatonga ny teninao milaza fa ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalany. Fa androany indray mahery izahay. Androany indray miaraka amin'ny fanahy. Aleluia. Fanay masino feno iaho. Fanay masino feno iaho. Fanay masino. Fanay masino feno iaho. Feno iaho. Fanay masino. Fanay masino feno
sandraty mafy zaniry zany ava fanamasino feluia skafontananadiro mafy fanamasino feluia feluia fanamasino fanamasino feluia Andriamanitra nanomba tambony rano na hoe nietsika na hoe nisidina amin'ny fotoana ietsehany fany masina dia tsy maintsy misy ny fiovana. Amen. Amin'ny fotoana napahanao hevitra anekenao ny fiasan'ny fany masina eo amin'ny fiainanao tsy maintsy misy ny fiovana. Ary izay Jesosy dia tsy hiova. Zahay miandry anao Jehova dia mandroso hoe Zai
Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy sady manasanao azo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoantsika izay amerenantsika ny voninahitra any amin'ny Jesosy irery any a. Ao anatin'izany dia asaina hatranytsika hanambara anatin'ny fotoana izay mahamety azy, fotoana fohy. Ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika, hanomboantsika azy dia asaintsika i mahoela androso eto aloha azafady any tompoko. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ijoroako vavolombelona eto androany. Nisy fotoana nandalo brisement be tamin'ny fiainako dia tao anatin'ilay brisement tena nieritreritra hoe tena irery aho fa tsisy olona afaka nantenaiko intsony fa tena hoe izaho irery sisany. Satria izaho nanana karaktera niankina tamin'olona foana, ohatrany hoe rehefa misy namana na ohatr'izany dia miankina aminazy foana rehefa hanao zavatra. Dia tao anatin'izay brisement izay a tena ohatrany hoe teo vao tonga saina hoe izaho hoe Jesosy mivavaka dia fa maninona ny ataonao ohatr'izao, fa maninona ny ataonao ohatr'izao nefa izaho koa mba miandrandranao ihany a, isan'andro aho mba mivavaka sy ohatr'izao ihany. Dia tao anatin'izay brisement izay nefa nanamboaran'Andriamanitra zavatra be dia be tamin'ny fiainako, nanamboarana ny karakterako. Teo vao tsapako hoe aika ia tsy irery fa teo foana Jesosy, nisy teny foana tao anatiko mampahery anao hoe tsy irery ianao fa izaho eto foana ho anao. Dia izay. Alléluia. Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy tatoma efa mba asaina azafady eny tompoko ia faniriny eny. Voninahitra ho an'i Jesosy fa efa tamin'ny heritaona voan'ny tuberculose dia efa nanomboka grave be ny tato anatiko tato efa ratra efa narary be fa vao nianjo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny tapa-bolana dia sitrana tena sitrana afaka le fiery tato anatiko tato. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Somary nifitiny ihany ilay izy farany fitantarany dia isak'izay manao traitement izy dia tena mijaly be, tena mijaly be, ary raha ny filaza dia efa rano mivoaka, izany hoe ny vavony zany ny havokavoka efa karazany efa tsy misy tsony, fa iny izy iny namorona an'i Jesosy havokavoka vaovao. Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy mandroso tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona eto nisy fotoana efa nijoro vavolombelona teto mikasika ny brisement nataon'i Jesosy tamiko izany tamin'ny hoe natoko tena be taloha tamin'ny hoe nanana fahalalana sy ny teo amin'ny asa. Dia tamin'ny 3 semaines zay tao amin'ny asa zany dia misy déclaration fiscale le izy dia tara zany le izy annuel dia tara hatrizay zay zany ohatrany hoe natara ara dia mipasy foana ohatrany hoe tsy nisy pénalité fa nety foana le izy fa tamin'ity zany tsy nety bloqué le situation zany. Dia zany efa nyzany no responsable hoe nanakina an'le tompony an'le orinasa. Dia le orinasa anankiroa zany hoe izy roa samy tara zany dia samy nisy pénalité daholo. Dia nandeha niantso tany amin'ilay birao zany hoe bloqué ho azy zay dia ahoana ny tokony atao. Dia mila tsy maintsy manantona ohatrany hoe ambaratonga ambony kokoa zany fa tsy mety le izy. Dia nandeha tany amin'ilay birao nasaindry zareo nandehanana dia tonga tao dia nanazava an'ilay situation hoe taraiko le izy dia lasa bloqué dia hoe tsy maintsy tratra amin'ny pénalité nareo zany ozy izy fa nisy retard dia voasazy nareo dia tsy maninona ho fa hoekena fa ho aloha le pénalité zany. Dia ny tao anatiko zany hoe satria le izy fotoko dia tsy hoe andeha ampandohan'le izy an'le orinasa fa hoe tena hoe hozakaiko zany le faute satria zany nanao an'le retard. Dia nandeha tao amin'le secrétariat dia nandray le madama dia nijerevany teo le situation dia ozy izy hoe 2,200,000 ariary ozy izy ny sazinareo amin'le société ray zany io. Dia zany ve dia tena zay ve hoe tsisy famindra sao dia mba misy hoe famindrapo na hoe mba famela-tsazy zany satria vao zay vao tratra an'le fahatarana le sazy koa vao tamin'ity taona ity zany vao appliqué. Dia hoe tena tsy dia ohatrany niodikodina teo zany le secrétaire ohatrany hoe te hangataka vola izy zany dia fa tsy maninona fa raha ozy nareo hoe tena io ny lalàna io ny tsy maintsy ho aloha dia aloha io zany fa tsy maninona fa hoe nangataka famindrapo fotsiny dia tena tsy mety ozy izy.
dia anolotra PV izy zany dia tamin'ilay PV dia hoe elaela ty ozy izy fa rapitso miverina dia miverina ny apitso dia vao nandray anahy izy dia efa nentinao ve ozy izy ilay vola nefa ilay vola zany normalement hoe tsy omena anazy satria hoe atao virement tonga dia any amin'ny compteny any amin'ny impôt dia tsy nitondra vola ho azy za fa ngamo ho atsy hoe atao virement le izy dia efa afaka payenao aty dia tsy nitondra ho azy dia avy eo izy zany nanontany anao hoe fa ahoana nefa ny fa tena ho alohanao daholo mihitsy zany io ekenao zany ny andohan'io 100,000 dia nanaiky aho zany hoe raha zay ho raha io ny lalàna dia ekeko ny andohan'io raha ohatra hoe tsisy afaka hoe anasorana an'io ara-dalàna fa raha hoe io ny lalàna dia ekeko zany ny andohan'io dia fa ohatrinona dia nangataka ohatrany hoe nangataka vola zany nangataka vola le olona dia zany tena hoe zaho tsy manao kolikoly zay tsy manao kolikoly aho fa refuzinareo hoe io ny aloha dia io dia avy eo zany dia nanontany izy hoe fa iza ny andoha dia zaho amin'ny mandohan'io fa tsy ny société dia teny ohatrany nalaelo anazy zany le secrétaire dia ndana ozy izy tonga dia makao amin'ny chefinay fa io mantsy ozy izy no midébloqué an'io dia izy no mitady an'ilay vola dia nandeha tao amin'ilay chef ho zany dia tonga tao amin'ilay chef dia ny exposé dia faza dia le secrétaire zany natahotra dia hoe faza miteniteny ozy izy hoe fa nandalo tamiko fa tonga dia makanisa ao dia nandeha nakao aminazy zany dia nanontaniany aho hoe fantatrao ve ozy izy hoe misy retard hoe misy pénalité dia fantatrao hoe misy pénalité dia hainao ve montant an'ilay pénalité dia mbola tsy haiko dia natao an'ilay compte dia niakatra indray le izy lasa 9,800,000 ariary dia 9,800,000 ariary dia le izy nefa no société anankiroa ay dia fois 2 amin'io zany ozy izy no alohanao ao anatin'le izy dia dia ohatrany hoe nanaiky aho zany dia eno tsy manina fa zany mandohan'io fa tsy virement au nom an'le société ho le izy satria fotoko le izy dia zany andohanazy tena teo ampelantanana tsy nanana an'le 9,800,000 ariary fois 2 zany aloha fa natoko be fotsiny dia tsy virement société ho fa payeko any amin'ny kesy andraisana azy dia fa ahoana ozy izy dia io fotoko dia za no ipaye anazy fa tsy ampandohany io any ao am-piasana dia avy eo zany izy fa ohatrina nefa ozy izy mivola misy any aminao tena teneno ozy izy zay soma dia za hoa tsisy vola ty amiko mamenatra be nga ozy izy le izy dia za hoa chef tena fantatra hoe diso fa za koa nefa tsy manao kolikoly za tsy manao corruption dia ahoana ozy izy dia nanontany dia niteny ohatrany hoe nanana be zany izy hoe dia ahoana zany ozy izy reny polisy reny raha le tratra amin'ny polisy nareo dia ahoana ny ataonao zany dia tena tsy manao kolikoly mihitsy ianao nefa samy andovola ihany na eo amin'ilay polisy na any amin'ny birao dia nekeko izy zany hoe za chef tsy mandovola eny amin'ileny an-dalan-dreny fa any amin'ny birao any mandovola satria any fa fotoko le izy dia avy eo izy zany mbola ohatrany hoe sitona be mihitsy dia zao ary ozy izy misy olona ozy izy nisy ka ohatr'izay ozy izy tonga teto amiko andeha ho any an-dafo ozy izy le zanak'ilay olona dia taratasy ray visa efa paye billet efa voaloha fa taratasy ray raisiny eto amiko sisa ozy izy no io zany ozy izy ny sakana tsy ahalasa an'le zanany dia le olona ozy izy tsy maintsy naketo amiko dia nandovoly dia raha ianao ary ozy izy ny eo amika zany hoe zanakao efa voaloha daholo ny vola rehetrarehetra fa taratasy ray mila lehanao eto amiko dia zay no mila payenao dia ahoana ny ataonao dia somary nitsika kely dia ozy izy hoe tsy nandoha chef satria fantatro fa raha tian'Andriamanitra ho tonga any an-dafo any zanako dia tonga any fa tsy hampanaoviny corruption eto aminao dia faly be le chef zany hoe tena nakasika be anao ozy izy le fijoroanao dia tena tiako be mihitsy ny fijoroanao dia za tsy hanozongozona amin'ny finoanao fa ao fa débloquéko daholo le izy dia tena hoe tsy nandoha zany zay na ny ariary dia voninahitra ho an'i Jesosy fijoroana metsika lohateny sy pasteur Yatsy fijoroana manokatra fampahitana fity alleluia enitovoka voninahitra ho an'i Jesosy le maso be dia be ohatra mamenatra saika tsy hijoro mihitsy fa tena fa tamin'ilay analavory iny zany vitany alady dia latsinainy tonga tany an-trano dia fomaraina za misy fotoana rehefa mifomaraina ohatra ny marary loha foana dia manana habitude aloha hoe mihinana fanafody dia efa samy miala zany fa tamin'ilay alady heriny latsina ny heriny tena ohatra ny natsiaro nampadaloviny Jesosy tato an-tsaiko hoe zao le zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny alavory be dia be dia izay zavatra kely tsisy dika an'ity ve dia ohatra ny tonga saina zany dia hoe hivavaka dia nivavako nametrahako tanana ny lohako dia mivavaka eo ny eo le izy tonga dia sitrana dia gako hoe ahoana zany dia faharoa manarak'izay nisy fotoana efa ela be
ohatrany voan'ny rhumatisme zany tamin'ny voalohany au début tsy fantatro hoe inona no nahatonga an'lisy fa tato aoriana kely même pas quelques jours après ny natoron'i Jesosy hoe resaka amertume lisy ohatran'izay zany le izy dia traitena dia afaka le izy raha ny conseil ny dokotera tsy tokony mihinan-javatra be dehibe le izy nefa za ohatrany voatandroko be le izy fa nohaniko daholo ihany dia nagaga tamin'ny herin'ny sabotsy pasteur Ihaja le teto amin'ny témoignage dia niteny resaka rhumatisme izy dia ohatrany nampatsihy fanamasiny hoe ianao nefa tratran'izany dia ohatrany hoe ohatran'izay fotsiny zany nandraisako azy kaila izy nivoaka teto nietsika indray le tato amin'ny tongotro tato andeha hanala vory lahady tamin'ny lahady farany dia tany zany narary le izy dia raikitra le toriteny sy ny tariny dia hoe mivavaka dia napetrako amin'ny tanako le apetrako amin'ny tongotro le tanako zany hoe mba ho sitranin'i Jesosy dia zazany eo mieritreritra eo amin'ny sady mivavaka hoe Jesosy eo raha tena sitraninao eto tsy hijoro vavolombelona zany fa aty dia samy miala eto dia vita le vavaka tena mbola henoko marary foana le izy dia ozy hoe ahoana ary ty zavatra ty any anaty tômôbilina rehefa miverina mivavaka Jesosy eo tena ohatrany tonga saina zany hoe tiany Jesosy aneo voninahitra ho azy hoe raha sitraninao ty tongotro ty dia tena hijoro vavolombelona ny talata tsy henoko tsony le izy dia zao hitanareo zao dia vita le izy Alleluia. Matsika tiaka mafy an Jesosy da tomahefa mandroso tompoko fijona vavolombelona farany Andriamanitra manivaka Andriamanitra manavaka zay ny lohateny. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany menan'i Jesosy ny voninahitra ny tsoroko vavolombelona zany dia fiatraikan'ny fanambinana sekoly ny fanambinana sekoly ny fitahiana sekoly le rehefa larobia dia zavatra telo zay Andriamanitra manavaka nisy fotoana natsoa zaho mantsy mpivarotra dia nisy fotoana natsony le tany amin'ilay hutte canadienne mbola tsy clientko mihitsy ireo dia rehefa natsony hoe ianao ozy izy le atsony le directeur any foana dia niafa satria tsy atsondro zareo zany dia eno zay mihitsy zay le izy zay dia zay ozy ianao ozy izy le mpanatitra gaombasy ato aminay ay ve oa ay mba hanaovana rokolao zay dia atero aty aloha fa ianao efa ana foana eny ara oa dia naterina le izy dia efa avy nanahitra hanina dia tonga tao dia mbola miditra le étape be dehibe comptabilité sy ny karazany dia rehefa tonga tao dia naterina le izy dia vita dia voalanja dia niresaka tamin'le olona dia ozy izy le secrétaire hoe tena marina ve ozy izy fa ianao le fanateran'le dia ozy izy sa hoe eno a matsy anazy dia manavaka Andriamanitra tiako tenenina amin'izay tany anana ma tsy vao niteny an'le vadiko hoe nena tena natson'ireo olona eo ozy ahoana tena bedan'i Jesosy avera niteny azao Andriamanitra manavaka zany ozy izy le vadiko dia zay dia Andriamanitra manivaka indray Andriamanitra manivaka fanotronana indray tena hatramin'izay tena za ohatra ny varibaritra tsy miga an'izay dia fa niantso ana daholo indray zao ny hôtel du Louvre Carlton reny tebateba rehetrarehetra izo tanàny reny nefitsika tena majinika kely mini entreprise kely zay tsika dia zay vovoninahitra Jesosy dia tena lefa mijoro vavolombelona le hoe tena hoe toetra lefa mijoro fantsina ho an'Andriamanitra ianao dia tena rehefa hoe fitaovana ho an'Andriamanitra dia izy mikarakara anao amin'ny rehetrarehetra vovoninahitra ny tompo. Alleluia. Andaontsika hitehaka mafy ho an Jesosy sady hiara hitsangana andray ny mpanompon'Andriamanitra hitondrantsika ao anatin'ny teny. Alleluia. Ndao moa tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo hoe velona Jesosy. Hitanareo le ranabavy le nanana tratra le tratrany tuberculose ao ve tsangana ny tananao teo iny izy iny efa tsy navoaka ny hôpitaly tsony dia efa natondry zareo hoe raha mivoaka eo ianao na mizavatra mitranga dia lanay ho an'i Jesosy ny voninahitra na mironan'i Jesosy poumon vaovao izy. Amen. Tonga dia nesoron'i Jesosy le teo aloha dia nesoroan'i Jesosy vaovao io izy miaina tsomatsara tsy sepotra ho an'i Jesosy rery ny voninahitra mandrakizay. Velona Jesosy teteny aminao tsy hoe zay ihany fa zavatra be dia be ny ataon'Andriamanitra. Raha eto tsika hijoro vavolombelona tsirairay avy etony amin'ny zavatra nataon'ny tompo dia avariana tsy ho vity ty fotoana ity mandram-parivan'ny andro. Za hijoro vavolombelona kely anankiray aminareo mitiafa mafy be ho an'ny tompo.
tsy haiko hoe naninona fa mifota amin'ny roa maraina dia jamba tsy nahita nininona tsony tao anatin'ny 3 sa 4 minitra tsy nahita nininona tsony ahako dia za tsy nanahitra andromamana niokoka mafy be na manana fa petraka teo amorom-pandriana ahako dia mivavaka mafy be ka mahazo andreny jamby reny Andriamanitra raisiko ny tanako dia napetrako teo amin'ny masoko moramora kely Jesosy io tsy hoe satria ny tanako fa ny Baiboly dia miteny ny famantarana manaraka an'izay mino ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny raisiko ny anjarako androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nakipo kely ho masoko tena hiratro nataoko ese nahita soa tsara alleloia tiana mitsotra aminareo fa fikoropahana nisy kely fa nakafitoniana ako nakafitoniana vao maraina Andriamanitra misy zavatra vonina sy vaovao foana aminao isan'andro mamindrafo amiko dia ampahirato ny masoko dia nampahiratin'Andriamanitra ny masoko ao fa fany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo sotra ny tompontsika ny amin'ny vavolombelona izay nataony teto anivontsika androany ny amin'ny fampahitana fitian'ny fomba tsy takatry ny saina ny amin'ny famahana olana any amin'ny fisika ny amin'ny fijono vavolombelona ny fahitsiana dia nakasika fiainan'olona any amin'ny birao maro samihafa ny amin'ny fanasitrana sy famoronana ataova vaovao ny amin'ny fidirana tsehatra amin'ny fanovam-piainana sy fikasihana fiainana amin'ny fomba tsy takatry ny saina mbola mihoatra lavitra noho izay fahita hatramin'izay mbola nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika mandrakandroany satria mahatoky izy Jesosy rery nisy fotoana nytoriteny dia nilaza hoe raha misy ny zavatra tsy tiany Elisa indrindra dia ny lohan'ny sola kanefa tamin'ny fotoana anankiray tsy vita n'ilay mpanao fahagagana mavita mampisaraka rano mandeha tany maina ny ranon'i Jordana Elisa nipitan'izany nampaniry ny volondohany satria tian'Andriamanitra porofona ny fiainan'izaniza fa tsisy nizaniza mahay manao na inona na mahefa na inona fa Andriamanitra ny mahefa ny zavatra tsara lavitra ho ny fiainan'izay olona mino sy manaraka azy ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misorany mpanjaka sy tompontompo ampanekeo ny fiandrianany ao anatinao fa mendrika azy ny fiterana mandrakizay taizany nalehako Andriamanitra raha tsy nahita ny masoko roa fa nampahitanao ny masoko roa androany mbola ahafahako mitondra ny teninao indray androany amin'ny vahoaka anao mbola ahafahako mijoro vavolombelona ny fahatsaranao fa tsy miova mandrakizay ianao fianao ny ao ambadiky ny fanafahana ao anatin'ireo zava-tsarotra tsy takatry ny saina maha-olombelona rehetra mamindrafo aminay androany dia aoka hiasa mahery amin'ny fiainanay ny fahatsaranao indray satria tianay ianao mitenena tompo famiananao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen dao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra mangataka antsika azo toerana iteny amintsika indray ny tompo amen asikoko kely eo amin'ny akaikinao amen zany ny porofom-panehoana hoe tena raintsika eto tsisy olo lava fa zanak'Andriamanitra dony sady zany ampitiavana be hatrany no androsontsika ho amin'ny teny indray anio misy révélation anankiroa nasehoan'Andriamanitra ana alina talohany najambako sy ny nampahiratany anahy indray jamba teo aloha tsy nafa mahiratra ankehitriny amen zavatra anankiray tiako zarena amintsika dia zao ho avy Jesosy ary ny fiavian'i Jesosy dia nasehony melohan'ny fotoana ekarany tamin'ny mpianany ary nampahitany tompo anahy zay angle zay omaly hoe aive teto ny nampahitan'Andriamanitra ny tandindo ny fiangonana sy ny zavatra ho avy eo amin'ny fiangonana arak'izay nampitondraina ny Paoly apôstôly ko androany mamela hitondrantsika ao anatin'ny fotoana fo ireo zavatra atao sy fomba fiainana mitahiry finoana sy fijoroana mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra zavatra anankiroa no zaraiko androany fiainam-bavaka matanjaka sy finoana Luka toko 2:1 ka hatramin'ny 9:9 Luka toko 2:1 ka hatramin'ny 9:9 rehefa hitantsika dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka dia nanao hoe
nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolona ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna zany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny amin'izay mananady amiko ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapoa izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra za sady tsy mena masolona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka hampahasositra aroy ny tompo enoy izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rarin'olom-bofidy va izay mitaraina aminy andro amanalina ary moa hitaredretra va izy fa lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raviny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Eto Andriamanitra dia mametraka an'ity karazam-pahamarinana anankiray ity. Isakiny misy fotoana Jesosy mampianatra momba ny vavaka dia mamarana izy mikasika momba ny finoana. Ha misy fotoana indray finoana ny lasa loha dia fampianarana momba ny vavaka no amarana ny azy. Andao no jerentsika ny marika toko fahasivy marika toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy amin'ny roapolo. Vetivety fa tena zavatra sarobidy be no zaraina amintsika androany ifandraisandreo tenindreo dia ho hitanao tsy hitondrany tompo antsika ao anatin'izany. Ary izy tamina zaiko aminareo mana dia manana tokoa misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Manaraka tsara tsika. Ary no ny afaka enemany Jesosy dia naka ny Petera sy Jaona ary Jakoba ka nitondra azy nitokana niakatra teo tendrombohitra avo anankiray dia niova tarehy teo anatrehany izy. Ary ny fitafiny ny ova manelatselatra sady fotsy indrindra ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany na fotsy toy izany. Ary Elisy Mosesy ny seho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary ny teny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe raby eo tsara raha mitoetra eto sika ary eo ka anao lay telo izahay ny anankiray ho anao ny anankiray ho Moizy ary ny anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fantany izay avaliny satria efa raikitahotra izy rehetra. Ary nisy rahona ny seho nanarina azy ary nisy fiovy tao amin'ny rahona nanao ity ny zanako malalako izy no enoy. Ary niaraka tamin'izay no nijery manodidina izy ireo dia nisy hitany dia tsy nisy hitany intsony na iza afa-tsy Jesosy rery ihany izay teo aminy. Ary no nidina avy teo tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy mba tsy hilazalaza amin'ny olona zany zavatra efa hitany izany mandrapitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary nitany zany teny zany izy ka nifampakasaina ny amin'izay hevitra zany fitsanganana tamin'ny maty izany. Dia nantany an'i Jesosy izy ka nanao hoe lazay ny mpanorandalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe Elia dia avy aloha ihany fa apody ny zavatra rehetra. Ary ahoana kosa no nanoratana ny amin'ny zanak'olona fa tsy maintsy mijaly mafy izy ka atao tsinontsinona. Nefa lazaiko aminareo efa tonga Elia sady nataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony arak'izay nanoratana azy. Ary no tonga teo amin'ny mpianatra izy dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna niady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay no nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanantona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe inona no iadinareo hevitra ny amin'reto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe mpampianatra ô nentiko ety aminao ny zanako lahy izay azo mpanamona. Ary na aiza nazahoany azy dia ampitsindriny zany fanahy zany izy andovory dia nikitro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao mba amoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo eto ety amiko izy. Dia nientiny teo aminy izy fa no nahitany Jesosy izy dia nampifanitsintona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikatsikatsikana sy nandovory. Ary Jesosy nanontany indrainy hoe ohatrinona izay no nahatongavan'izao taminy? Ohatran'inona izay no nahatongavan'izao taminy? Ary izy hatry ny fony izy mbola zaza. Ary nazerany matetika ho any anaty afo sy ao anaty rano izy aminony azy fa raha mba misy ray ainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo zahay. Fa hoy Jesosy taminy ainao hoe ny zavatra rehetra ny hainy mino e. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindray zazalaka nanao hoe mino vonjeo mba ho afaka amin'ny tsifonoko. Ary nitany Jesosy fa niazakazaka nanantona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy kanao taminy hoe ry fanahy mona sy marenina za mandidy anao mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa nananana izy sady nifampanitsitona mafy andra zazalahy dia nivoaka taminy ary rehefa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty ra zazalahy. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanao tamin'ny nanarina azy ka dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny Jesosy tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina amin'ny mpianany hoe izahay tsy navoaka azy
roa Jesosy taminy ino karazan'iny dia tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany na mivavaka sy fadikanina ihany. Hitanareo eto mamarana amin'ny vavaka Jesosy raha nanomboka tamin'ny finoana. Fa ny Loka 8:20 nanomboka tamin'ny vavaka Jesosy fa namarana tamin'ny finoana. Manazava amintsika ny fandraisan'ny finoana sy ny vavaka ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy ny finoana raha tsy manaraka akaiky ny vavaka. Ny alalàna fa resy lahatra amin'ny teny ianao dia mampitondra anao amam-bavaka ny teny anehoanao ny etaeta eo anatren'Andriamanitra fa manaiky ianao hanaraka izay lazain'Andriamanitra. Betsaka amin'ny olona no mandany fotoana ao anaty vavaka mitanisa izay zavatra ilainy avy amin'Andriamanitra fotsiny. Fa vitsy amin'ny olona ny resy lahatra amin'ny teny dia mitondra amam-bavaka izay lazainy teny mpanisiana ohatra na teny anamboarana ny toetrany tonga etaeta mampandohalika azy. Tompo tiako mba hanana an'izany toepo zany, tiako mba hanana an'izany fomba fiainana zany. Zay no mahatsara ireo karazana fanambarana voarainao ampisy fiatraikany eo amin'ny fiainam-pananao sy ampijoro anao eo amin'ny toeran'ny olona ilain'Andriamanitra fa tsy mila an'Andriamanitra mambavaka isan'andro. Jesosy dia naneho an'izany foana. Jereo fa milaza izy ao amin'ny Jona 4:20 ny andininy 7:20. Jona 4:20 vetivety fa iverenantsika ireo teny anankiroa fa reo mifototry ny teny sy ho zaraina androany. Na inona na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Dikan'izay ny vavaka izay ataonao dia hamaritra an'izay valiny amalin'Andriamanitra anao. Misy valiny tsy voatery hanaitra an'Andriamanitra fa mahasoa anao eto an-tany fotsiny amin'ny zavatra angatanao. Fa misy valiny na Andriamanitra any an-danitra aza tena mihetsika mihitsy sy mijoro hoe zany fangatany ty zanako ty zany tena manaitra satria tsy ny olona rehetra no mangataka an'izany vavaka izany amiko. Matio 1:20, boky Matio 1:20 hitatsika ao amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalaka anao tamin'ny hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana nareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao amin'ny aviavy zao ihany no vitanareo fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka atao hoe mifondraka amin'izay ranomasina dia ho tonga zany. Ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Misy atao vavaka mpinoana manova situation natranga. Hozy Jesosy raha manana finoana tahaka amin'ny voatsinapinareo dia tsy hananao amponareo ka tena amin'ny tendrombohitra variana ny an-dranomasina dia anaiky. Zany hoe finoana ohatry ny voatsinapy no ilaina fa problème tendrombohitra no avarina ny an-dranomasina. Misy zany fiankinana be ny amin'ny vavaka izay maneho ny eta na ny ahitana taratra ny fisian'ny finoana ao anatsika. Hozy Jesosy raha mivavaka ianao dia mino, raha mino ianao am-pivavahana dia mandray. Zay mahatonga ny Loka 2:20 milaza tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Manampianatra Jesosy ny fandoarana ny amin'ny vavaka anehoana fa tsy maintsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka tsika. Ny vavaka tsy hoe option hoe afaka misafidy ny tsy vavaka ianao. Fa raha tianao na hitasitraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy miditra ho isan'ny olona tsy maintsy mivavaka ianao. Maneo fanoarana Jesosy ny amin'ilay vehivavy mpitondra tena misisika isan'andro teo amin'ilay mpitsara tsy marina kanefa nahazo rariny ihany. Dia teteny ny tompo hoe mpitsara tsy marina isisiana raha tonga saina ihany hanome rariny an'ilay vehivavy mpitondra tena misisika mitady isan'andro izay rariny ho azy eo aminy. Dia hozy izy Jesosy ao amin'ny Loka 2:20 ny Baiboly dia milaza fa raha avo ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va izy. Rehefa miresaka momba ny vavaka Jesosy dia mamarina ny amin'ny fampianarana momba ny finoana mandrakariva izy. Ary tahaka izany koa rehefa miresaka momba ny finoana izy dia mamarina mandrakariva fampianarana momba ny amin'ny vavaka. Rehefa ndinitsika ny Marka 5:7 ny 1:1 ka hatramin'ny 7:20 tamin'ny Jesosy nidina avy eny an-tendrombohitra nahita fa tsy nahavoaroka devoly ny mpianany dia hozy izy rikely finoana. Rikely finoana hozy izy. Ny olana teto tsy hoe mahavita mandroaka devoly ny mpianatra sa tsy mahavita. Nanam-pinoana ihany izy matoa nanana inisiativa na fanapa-kevitra androaka devoly.
Fandray marika voalohany na ny fanamarina voalohany lazainy Jesosy dia ny hoe ry kely finoana. Tsy hoe tsisy finoana fa hozy Jesosy hoe kely finoana. Ny dikany hoe fahakelezana dia zao hoe tsy manana ny finoana ampy. Zay ny tsy nampahombo ny mpianatra teto. Hozy izy ny mpianatra hoe fa nahoana zahay ny tsy nahavita nandroaka an'ilay devoly. Dia hozy Jesosy hoe misy karazana devoly tsy manakiala raha tsy amin'ny vavaka. Hitantsika izany amin'ny 9:20 amin'io marika 7 io. Iny karazana iny hozy tsy mety miala iny raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka. Zany hoe ianao andeha androaka tsy mahalala hoe anaky ianao le devoly sa tsy anaky ianao. Fa rehefa ampivavaka ianao, le devoly ny sokafan'Andriamanitra ny masiny mahalala hoe tokony anaky ianao izy. Tsy marety aka n'Andriamanitra. Nasa hitanareo amin'izay ao amin'ny sekolim-panontronantsika ilay nilaza fa onction mametraka fa ianao natao ahalala miady ve na ny fahavalo eo anoloanao ary fantatro ny finoan'ilay olona ho délivrena na ilay olona ho afahana fa manaiky an'Andriamanitra izy ary manantena ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainany. Mivavaka ho an'ilay olona ianao mahafantatra an'ilay problème dia vahan'Andriamanitra ilay izy amin'ny alalanao mampiasa ositr'Andriamanitra. Fa eto Jesosy tsy zay ny zavatra misy. Nanao mpianatra satria nainam-piasa ny anaran'i Jesosy izy fa tsy nanaiky le devoly. Inona ny problème? Satria le devoly nahalala fa tsy ampivavaka ny mpianatra. Dikan'izay misy fotoana ianao mahalala fa tokony ho afahana ny olona onction zay. Fa misy fotoana assisten'Andriamanitra ianao na hoe hotronon'Andriamanitra ianao dia le fanotronana miainga avy amin'ny fahafenoan'ny vavaka manokatra ny vision ny devoly hanana fahafantarana ny olona feno vavaka ka tokony ekena sy ny olona tsy ampivavaka ka tokony ho lavina. Tondro tsara ny tanan'izay miaina. Ny devoly zany mahalala zay atahorany. Tsy hoe karazan'olona le izy. Tsy hoe jiosy dia atahorana fa rehefa grika izy dia tsy matahotra. Tsy hoe rehefa amerikanina nafarana avy nivelany dia mahery vaika be fa rehefa ho lety Madagasikara dia tsy ekeny. Non, midira amin'ny convention prière fotsiny. Manana fiainam-bavaka matanjaka ianao fa Jesosy nilaza fa misy karazana devoly azo roasana raha tsy ampivavaka azy, fa misy karazana devoly tsy mety miala raha tsy feno vavaka ianao. Dikan'izay ao amin'ny fotoana raha tianao tsisy risika amin'ny fanoana devoly ao koa feno vavaka ianao dia manaiky ianao daholo na le manaiky ny tsy ampivavaka ny manaiky an'le ampivavaka. Tsy marety. Hozy Jesosy na tonga ny olana tsy mivady eto, tsy voavaly e olana vokatry ny tsy fahampiany vavaka. Ndika fa ny tsy fahampiany vavaka dia maneho fahakelezany finoana. Sakafom-pinoana mampitombo azy ny vavaka. Tsy azo sarahana ny finoana sy ny vavaka. Hoy Jesosy, raha ohatra ka tsy eo ny finoana dia tsy mety ny vavaka. Ary raha ohatra ka tsy eo ny vavaka, ny fahafenoan'ny vavaka dia tsy ampitosika ny finoana. Zany ny antony tsy maintsy mahatonga antsika olom-bavaka rehefa ilaina ampinoana. Mila miombona ny fahafenoan'ny vavaka sy ny fisian'ny finoana ao anatsika. Mila miantso an'Andriamanitra tsika amin'ny teny androany vonjeo amin'ny fahakelezan'ny finoako Andriamanitra. Mila finoana velona mba hampisy fiantraikany vavaka izay ataoko. Ao marika 7:7 hitantsika ny teny Jesosy resaka tamin'ny mpianany. Nao resika kely marika 7 dia amin'ny 7:20 ihany. Izy ny ten'Andriamanitra. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanao tamin'ny nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Inona ny dikan'io? Rehefa avy resaka tamin'ny mpianany Jesosy hoe misy ny sasany aminareo izy tsy mba nandrana fahafatesana akory. Zay aloha nataony voalohany. Misy ny sasany aminareo izy tsy mba nandrana fahafatesana akory, mandra-pivery ny zanak'olona. Vakio tsara nefa amin'ny Baiboly fa ny mpianatra Jesosy 12 maty daholo. Zany hoe zany ohatrany tsy nandaitra teo amin'ireo apôstôly ireo le tenin' Jesosy hoe misy ny sasany aminareo tsy hanandrana fahafatesana akory, mandra-pivery ny zanak'olona. Fa zao ny zavatra mitranga. Andriamanitra rehefa miresaka dia misy fotoana ohatrany ianao ny resahany nefa tsy ianao fa miresaka momba antsika izy, le olony ny andro farany. Manaraka amin'izay tsika
mandray ny mpianatra ny tompo rehetra zany hoe izy 12 teo fampijery izy rehetrarehetra ary ny sasany eritreretra ny olona tsy ho faty hoe Jaune satria tamin'ny fotoana amin'ny Jaune toko 1 rehefa nialina ny Jaune niankina teo an-tratran' Jesosy Petera dia izy Petera hoe faninona kory ianao sy io lehilahy io dia ozy Jesosy hoe ahoana hoinona raha ampitoeriko eto an-tratrako izy mandra-piveriko dia ny olona nietreritra hoe Jaune io tsy ho faty io fa taon'i Jesosy velona foana tany amin'ny nosy Patmos koa Jaune tafisotro-pozina fa tsy maty zany hoe narovan'Andriamanitra tamin'ny pozina koa Jaune pozinina izy fa narovan'Andriamanitra amin'ilay teny hoe naisotra ava-mahafaty izy ianareo dia tsy hampaninana anareo zany fa zao ny zavatra nitranga vao nandreny io mpianatra dia samy nanontany tena hoe izy ary ny tiany Jesosy ho tenenina ny amin'izany satria rehefa dinina amin'ny baiboly nefany maty daholo ry zareo nefa mbola tsy miveriny Jesosy mandrakandroany izy rehetra tsy nahalala fa tsy mpianatra teo no resahan'i Jesosy fa efa hitany teo sika amin'izao andro faran'izao tamin'i Jesosy niaraka tamin'ny Petera Jaune Jakoba tao tendrombohitra dia nasehon'i Jesosy ny fahatanterahany faminaniana anehoana ny endriky ny fiangonana amin'ny fotoana iverenany tao an-tendrombohitra fiovan'endrika zany ny fanehoana voalohany ny image na sary ahitana maso melohan'ny fotoana iverenan'i Jesosy apakatra amin'ny fiangonana dia nampahitana ny Petera Jaune sy Jakoba ny fitrangan'izany nampahitana ny Petera sy Jaune sy Jakoba hoy satria zao niova endrika Jesosy ary le vision na le fahitana ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra dia naseho tamin'ny endrika tao an-tendrombohitra satria nidina ny rahona teo amin'ny rahona Jesosy rakofa ny rahona le toerana dia teo Mosesy teo Eli samy teo ankavanana sy teo ankavian'i Jesosy izy roa lahy zany hoe maneho ny fiangonana le izy Moïse la endriky ny fiangonana akarina fa nandalo fahafatesana Eli la endriky ny fiangonana akarina tsy nandalo fahafatesana dia zao fiseho an'le izy taoriana hafatesany Mosesy dia gaga Petera sy Jaune sy Jakoba fa hitany teo akaikin'i Jesosy Moïse satria Mosesy maty aloha vao tonga teo akaikin'i Jesosy izy dia hitany izy telo lahy ny anankiray faharoa Eli tsy nandalo fahafatesana fa nampakarin'Andriamanitra tamin'ny Kalesia fotsy izy ny baiboly dia naneho ny fanovanendriky atsika hitafony tsy fahalovana tsy mandalo ny pasazy ny fahafatesana fa miatrika an'ilay fanjavonana hiatrika ny tompo eny amin'ny rahalanitra dia jereo amin'izay le fanambarana mampifandray an'le vision nampahitana amin'ny Petera sy Jaune sy Jakoba teo tendrombohitra sy ny fanambarana apôtre Paul ao amin'ny Tesalonianina voalohany raintsika kely ny Tesalonianina voalohany toko 4 ny 9:10 ka hatramin'ny 9:10 zao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetin'Andriamanitra ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha Moïse ary rehefa afaka izany dia isika velona koa mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo eny amin'ny habakabaka dia any amin'ny tompo mandrakariva isika Eli dia ahoana ary le fanambarana raha dinitsika ny zavatra mitranga ahoana ny fomba nanehoan'ny Petera n'le etaeta-panovana amin'izay na tonga n'le hevitr'Andriamanitra anovantsika hitafony tsy fahalovana taizy io passage io no nitranga tao anatin'le vision nampahitana azy telo amin'ny rahalahy raha tsika ny marka toko 7:15 marka toko 7:15 ahoana ny fiseho an'izany ozy izy Petera sy Jaune ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe raby eo tsara raha mitoetreto isika ary eo ka anao lay telo izahay ny anankiray ho anao Jesosy ny voalohany ny anankiray ho an'i Moïse ny faharoa ary ny anankiray ho an'i Eli ny fahatelo hitanareo Mosesy natao teo alohan'ny Eli satria ny maty eo amin'ny tompo aloha no ifo dia zay vao tsika velona no akarina hitanareo Moïse aloha vao Eli fa tsy maintsy Jesosy ny voalohany satria Jesosy natao voalohany fa izy ny kopy anovana endrika ny Moïse sy Eli tsy marety eka ao an'Andriamanitra azanao fetraky izy raha tsy nitsangana Jesosy dia tsisy fitsanganany tena maty
Paoly ny teny an'izay. Ary satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia mahazo mananteny-tsika amin'ny fitsanganany tena maty sy ny fanovanantsika amin'ny fotoana iverenany. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Misy ny karazana fiangonana anankiroa. Fiangonana voalohany ilay maty ovana atsangana, ovana hitafiny tsy fahalovana. Ary isika velona akarina ovana hitovy endrika aminy koa. Ary ny kopy Jesosy Kristy. Ozy izy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany. Ianao zany le lazain'ny Baiboly eto. Ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, zala Moïse, vao ny velona koa mbola mitoetra karina eny aminy ozy izy eny amin'ny raha an-lanitra tahaka ny Eli. Ary Jesosy nampahita tamin'ny vision ny fiverenany tamin'ny mpianany teo tendrombohitra. Teo izy Petera andao anao lay telo. Inona moa le lay telo? Ny lay dia tsy mitovy amin'ny hoe trano vato be fa tanty. Zany hoe rehefa tapitra ny ilana azy dia orina, mora orina. Dia ohatr'izay mihitsiny ny vatantsika olombelona ity ohatrana tanty. Tsy ato no hitoerantsika mandrakizay fa ato no hitoeran'ny fanahintsika amin'ny fotoana anaovantsika vakansy eto ambonin'ny tany. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Noho izany toy ny tanty, toy ny lay ny vatanao. Dia ozy izy Petera anao trano lay telo tsika ny ray an' Jesosy. Ny an' Jesosy taoriany fitsanganany tamin'ny maty. Dia zao iny vatany nentin'ny leviny iny ihany nitsangana. Ary taoriany fitsanganany dia niakatra ho any an-danitra amin'izay izy. Rehefa tonga tany an-danitra izy dia naniraka amin'ny fanahiny ao anatin'ny fiangonana. Dia voavaly amin'izay nentahita amin'ny Petera, izay voalaza amin'ny Baiboly hoe fampanefa ny fanirian'ny marina izy. Dia zao lasa vatana trano fanahy tanty lay hitoeran'Andriamanitra tsika. Satria amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy aorina daholo ny lay dia mitafiny tsy fahalovana amin'izay ianao le corps tena hitoeranao ao amin'ny mandrakizay satria anafanao azy. Dia ozy Jesosy raha iseho izy dia ho tahaka azy sika. Halleloja. Jesosy ny voalohany, Mosesy ny faharoa ary Elia ny fahatelo. Zareo fa tsy mifanohitra tamin'ny Tesalonina voalohany toko 7 folo mihitsy ny fangatahany Petera teto. Tsy maintsy Mosesy aloha vao Elia ary Jesosy ny voalohany. Ary taoriany fitsanganan'i Jesosy tombo tamin'ny maty dia tanteraka le tranolay telo novana akaendriky Kristy amin'ny fotoana ampakarany antsika. Noho izany ny fiverenan'i Jesosy tsy hoe surprise eny an-danitra. Fa efa nomanin'Andriamanitra taloha amin'ny fotoana nahafatesany nampahitany mpianatra teo tendrombohitra. Dia zao ny zavatra nitranga. Fotsy mantsipika be ny akanjony sy ny endriny. Zany hoe noentin'i Jesosy ny santatra ahitantara ny endriky ny voninany ny mpianatra amin'ny fotoana iverenany. Dia ozy izy John ary rehefa ho avy izy dia ho hitantsika izay tena endriny tokoa satria tahaka azitsika raha eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mila mijorontsika tsy ho diso ny rendez-vous eo tendrombohitra. Tendrombohitra tsy hoe toerana fa tendrombohitra fanoharana mikasika momba ny vavaka. Rehefa tonga olo ny fiainam-bavaka ianao dia tiako ho fantatrao ty fahamarinany ity. Sady ampahitan'Andriamanitra ny zavatra ho avy ianao no ampijoroan'Andriamanitra koa olona afaka hanova ny zavatra androany eo amin'ny fiainanao. Ny 99% na ny 9,9 ny olana eny ambany tendrombohitra dia ao ambony tendrombohitra no ikarakara'Andriamanitra azy. Rehefa miresaka tendrombohitra dia tsy toerana tsy hoe andeha ny tendrombohitra daholo tsika menagavy. Afaka mandohalika ao an-tranonao ianao fa tendrombohitra zona ao an-tranonao afa redika ao an'Andriamanitra. Jesosy rehefa niteny ho avy ny andro tsy aty amin'ity tendrombohitra ity tsony nary aminao Jerosalema amin'ny tempoly satria Kristy ao anatinao fanantenana amin'ny voninahitra. Noho izany ny fifankahitana amin'Andriamanitra tsy toerana fa fisokafana ara-panahy. Halleluja. Rehefa tsy manaiky ianao niakatra ao tendrombohitra izay le hoe mivavaka dia raraka ianao eny ambany tendrombohitra. Minao fa manomboka anapa-kevitry ny vavaka tsara ianao manomboka izao satria ny tendrombohitra tsy toerana fa vavaka. Rehefa miala eto ianao dia izao ny zavatra hitranga izay nanahirana ny afa-tsy ampivavaka kely vavaka tany avelan'ny tany dia ho voavahanao amin'ny fomba mpitsikina sy amin'ny fomba faran'izay tsotra satria tadidio rehefa izay ny sasatra mambavaka tao tendrombohitra ihany na manolana nampitotototo ny hafa teny ambany tendrombohitra
na ao amin'ny quartier io problème io na amin'ny firenena io na amin'ny fiainam-piankonana Andriamanitra dia menanao amin'ny vavaka mba tsy hararaka anao any amin'ny zavatra rehetra leanao sy ny zavatra rehetra izay andrahany anao ary manoloana amin'ny fahasarotana rehetra izay treanao eo amin'ny fiainana. Zareo fa tahorin'io tendrombohitry ny vavaka Jesosy niaraka tamin'ny Petera sy Jona sy Jakoba io dia tadidio ny zavatra nitranga teny ambany tendrombohitra. Zareo mivavaka ao ambony tendrombohitra ao fa ny problème mitranga ty ambany tendrombohitra. Teo ambany tao mpianatra tsy niakatra fa niandry ny zareo sy ny fiverenana izy efa mianaka. Niatik'olana ry zareo nisy demoniaka noentiny zareo teo amin'ny Jesosy ao Marka 7:7-8 rakitra niady asory mba roay ty devoly ty ozy izy le rainjanany le ray le zazalahy tamin'ny mpianana nandroaka amin'ny mpianatra amin'ny anaran'i Jesosy tsy niala le devoly. Mariko fa mpianatra telo tsy teo fa niaraka tamin'i Jesosy tao tendrombohitra mivavaka Petera, Jona, Jakoba zany hoe 12 moins 3 zany ny tao ça fait 6 zany zareo tao nanao angaredona tamin'io demoniaka io fa samy niantso ny anaran'i Jesosy daholo. Nanomboka nandroaka amin'izay fantany zareo ny tao ambany tendrombohitra fa tsy niala ny devoly. Saina nefa rehefa tsy nety niala ny devoly dia zao efa eny andalam-pidirana eny tendrombohitra ny solution ny vahaolana Jesosy, Petera, Jona, Jakoba. Vao tonga Jesosy dia nanantona azy ny rain'ilay demoniaka. Amin'ny 9:20 Marka 7 dia ozy izy le rangaha tamin'i Jesosy. Fantatry tsara neny kalitaon'ny mpampianatra amin'ny fahaiza-manao fa reto mpianatra ao reto tsy alehany mihitsy. Ohatrany teteny zany zareo hoe mba ampianary ny mpianatra ao hanao fanaonao fa ho sahirana amin'izao ianao. Luka 7:20 ary naiza no azahoany azy dia ampitsinjira izy any mandovory dia mikitronifo sady valaka dia vala eny ny teny ny mpianatra ary ny teny tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka zany fa tsy hainy. Dia jenareo ohatra ny sorena kely zany Jesosy namaly teto ary Jesosy namaly azy hoe ary taranaka tsy mino mandra-pahoviana no itoerako aminareo mandra-pahoviana no andeferako aminareo eto aty amiko izy. Teza tampianatra ny hoe nanara-baraka ny Jesosy zany le fitaraina n'le rangaha tamin'ny tompo hoe ny mpianatra ao tsy mahavita ninninina. Ohatrany hoe Jesosy zany tsy mba nampiampita tamin'ny mpianany zay fahatsarana nananany. Dia zany rangaha hoe zalany tsy mitovy ianao sy ny mpianatra ao dia jereo 9:20 namaly Jesosy. Rehefa tsy mahavita ny asan'Andriamanitra zany ianao ao anatin'ny fahombiazana ny rasan'Andriamanitra dia sorena Jesosy. Dia teny tompo hoe na dia manam-ponona azy ianareo ka tsy ampivavaka dia tsy feno hery satria ny fatra ny finoana dia tadidio tsy ilaina fa le vao tsy napy lazain'i Jesosy nefa raha vonona dia mamindra tendrombohitra le izy. Ka ny zava-dehibe tsy hoe ny alehibe amin'ny finoana fa ny présence ny finoana. Rehefa eo le finoana dia miasa Andriamanitra. Ka le izy tsika matetika mitady ezaka mba hanana finoana goavana nefa arakaraky ny tadiavantsika finoana goavana ny mahampisaon' le finoana. Ny zavatra ilain'Andriamanitra na mety ho kely aza le finoana dia afaka anao fagagana goavana fa zao le izy ny important amin'Andriamanitra tsy ny alehibe n'le finoana fa ny présence n'le finoana na ny fisiny ao anatinao. Raha milaza ianao fa manam-pinoana kanefa tsy mandroaka devoly ozy Jesosy dia ozy izy mitompo hoe manana ihany ianao fa kely. Zany hoe le fatra zany tao ihany le initiativa tsara ampinoana anao an'le asa fa natonga le échec na le tsy fahombiazana dia satria absent le finoana. Dia Jesosy misy fatra fa kely le natonga anao nanaiky fotsiny ho irahana anao an'le asa fa natonga le izy hoe tsy tao mihitsy ianao dia sady tadidio tsy natateraka an'izay zavatra tokony nankinina sy nampanaovina anao. Raha milaza ianao zany fa manam-ponana kanefa tsy nandroaka devoly dia ozy Jesosy kely finoana ianao zany. Aleo tsy diso rendez-vous any tendrombohitra rehetra vavaka. Rehefa manontany Jesosy dia hoy ny rain'ilay zaza hoe hatramin'ny fahazazana anie ilay olana. Zany hoe io olana hovahany io zany hatrany ambohaka. Ka raha ohatra ka hatramin'ny fahazazana zany ilay olana na hatrany ambohaka ilay olana na efa ela be ilay olana na vetivety ilay olana tsisy zavatra anankiray ka tsy manaiky ny anaran'i Jesosy zany. Fa zao le izy mila mananatrika ianao androany hariva fa présent ao anatinao ny finoanao an'Andriamanitra. Luka 7:20 Baiboly dia miteny mazava tsara ary nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy fa raha mba misy hainao re
dia mamindrafo aminay ka avonjeo zahay. Inona ny tia nyteneniny eto? Nihetsiky ny devoly a rehefa mono an'ity zazalahy ity dia hoentina ny anaty afo sy ny anaty rano mba hisy amin'ony azy. Fa maninona tsy tany anaty lavaka na tany anaty antsana fa tao anaty rano sy tao anaty afo. Vaolana tsy afaka ova ampianatra ny ambany tendrombohitra mihitsy io vaolana io satria tsy maintsy izay midina avy any tendrombohitra ihany ny afaka mahazy. Zany hoe zao zany ny zavatra tena hitako tokony anankiray tamin'ny Jaona sy Jakoba sy Petera no nitondrana an'ilay zaza io. Vitan'izy telo lahy io a raha ohatra ka tsy Jesosy aza nitondrana anazy satria nahoana reo tao an-tendrombohitra. Ny antony tao an-tendrombohitra dia nona tamin'ny olona anankiroa Petera sy Jaona sy Jakoba. Izy ilay olona anankiroa ny ao natao tendrombohitra ankoatran'i Jesosy? Moïse sy Eli. Mosesy a mpilalao rano dia ndone a tamin'izy mbola teto ambonin'ny tany talohana tongavany teo amin'ny droitiny Jesosy dia ranomasina mena ny zarany roa. Ka raha ohatra zany a atsipony devoly any anaty rano ilay tovolahy ka le fahasoavana tao Mosesy no mitsehana azy, zarany roa fotsiny rano a dia ambonin'ny tany fa tsy dobo ilay tovolahy. Toro tsara ny tanan'izay miaina. Eli indray a mpampidinafo avy any an-danitra. Ka raha ohatra zany a ka hoe olefany anaty afo le izy dia présent le Andriamanitra Eli miaro azy ohatrany Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia tsy may le tovolahy fa tsy mampaninina. Mety hoe échec koa ny rano sy ny afo. Fa namaty aza le tovolahy mbola misy le ray fanitelony sady fananganana ny fiainana Jesosy avy any Nazareta no anaratra. Halleluja. Noho izany ny présence an' Jesosy eo amin'ny toerana anankiray dia afaka hanova zavatra be dia be. Ozy amin'izay le feo tao an-danitra. Izy no henoe. Ny fahafenona tsy tao amin'ny Moïse, ny fahafenona tsy tao amin'ny Eli, fa ny fahafenona tao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Noho izany tsy possible ny horaraka izay ampy communion mambavaka amin'Andriamanitra. Rehefa tafatoetra ao anatinao le teny, tafahombona tsara amin'Andriamanitra ianao, dia tadidio misy fahafenona manaraka anao avy eo an-tendrombohitra hoentinao iregle problème ao ambany tendrombohitra. Rehefa hialeto ianao amin'ity vohatra ity satria miara-miombona amin'Andriamanitra eto sika miantso ny anarany, zao ny zavatra hitranga. Izay zavatra tsy vita tany ambany tendrombohitra rehetrarehetra ny ivelany ihany a ho reglen'Andriamanitra amin'ny fiombonana ho aminy a eto an-tendrombohitra zany. Amen. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Raha tsy niaraka niakatra tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra Petera sy Jaona sy Jakoba dia tsy niara-nidina taminy hoeny ambany tendrombohitra. Halleluja. Zavatra tiako ho lazaina amintsika dia zao, nahavariana fa rehefa nroasina ny devoly tomboty tovolahy ity dia zao ny zavatra nisy. Hozy Jesosy miala dia nitsitsinitra izy dia afaka dia za sura fa nyvonoany devoly le tovolahy. Hozy izy hoe toy ny maty dia jereo ane misy ohatry ny fitovizana tamin'ny zanaka vaviny Jairo zany ny fomba nameloman'i Jesosy ny tovolahy io. Ny olona ny teny hoe toy ny maty zany hoe toy ny afaka ny aina, le hita ty ivelany toy ny maty fa za sura fa tena maty. Zany hoe hozy izy ny devoly hoe efa anay io ka aloha vitainay hatramin'ny farany. Fa hozy Jesosy mety échec ny onction any Moïse, échec ny onction any Eli, fa tsy possible ny échec ny présence any Jesosy. Halleluja. Zany afaka mandrivotra ny devoly amin'izay tiany fa eo amin'ny fanatreny le velona mandrakizay misy fiainana eo. Izy ny fananganana sy fiainana. Amen. Mihoatra lavitra noho ny fanasitranana izy, mpanangana amin'ny maty izy. Halleluja. Zany Jesosy zany. Tsy olona ny ilainao, tsy osotra avy amin'ny olona ny ilainao, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Zay no mahatonga antsika miombona amin'Andriamanitra aloha, miray amin'Andriamanitra aloha. Halleluja. Vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha. Fa rehefa mety amin'Andriamanitra ianao dia mahita ny fanotronan'Andriamanitra ny fomba tsotra. Le rangana nanontany an'i Jesosy nametraka fanahiana sy tahotra kely izy.
raha mba misy ainao zany hoe tsy taony eny zany ny finoana dia mivaly tena amin'ny 17 fo Jesosy taminy ainao hoe zavatra rehetra dia hainy mino. Misy olona zany mihevitra fa mino izy kanefa ny finoana mbola mila famonjena. Misy dingana anankiroa mialohan'ny zava-mahagaga izay ataon'Andriamanitra. Amin'ny Hébreux 1:21 ny Baiboly dia milaza ozy izy hoe inona ny ten'Andriamanitra zavatra anankiroa lazainy tompo Hébreux 11:6 ozy izy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa zay manantona n'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Eto sa mametraka lesona amintsika Andriamanitra move ny fanatonako an'Andriamanitra dia tsy fahampy anehoana fa mino azy sy mino ny fisiny mino ny fisiny aloha dia matoko fa mpamaly soa izy zay mazoto mitady azy. Eto Andriamanitra mamonjy antsika amin'ny fahakelezan'ny finoantsika vonona izy anangana anao mifanaraka amin'ilay fanambarana voarainao. Misy fanambarana tsy manampy anao hijono am-pinoana fa misy fanambarana manaitaitra anao hiasa am-pinoana fotsiny. Inona ilay tian'Andriamanitra ho tsindriana? Tian'Andriamanitra ho tsindriana ny mamaky an'Andriamanitra tsy nikarakara ny problemanao aloha fa ny anangana ny finoanao. Tsy maharety. Hitanareo lay izy namonjy atsika izy amin'ny fahakelezan'ny finoantsika. Marka 2:22 ity rangahy ity dia nanomboka nanana fahatakarana nampiditra ny tenany ary mahafinaritra kely mihitsy ilay fomba l'introdin garin ozy izy rehefa avy eo ary na zay raha matetika tao anaty afo sy tao anaty rano io zanako aminony azy fa raha mba misy ainao dia ozy izy tsy hoe mamindrafo amin'ny zanako fa mamindrafo aminay ka vonjeo zay nampidiry ny tao anatin'le ataka anafana ny zanany demandy ampitsorona ny finoany. Tsy marety kavan'Andriamanitra. Ok, anao amindra fo aminay zany hoe ny finonoko nety niaraka tamin'le zanany hoentina teo anatrehan'Andriamanitra. Hitanareo ny zavatra nitranga napiditra ny tenany izy nilavonjy niaraka tamin'ny zanany ikarakara sy anangana ny finoany Jesosy. Marka 5:5-7 vakitsika teo ary no hitan'i Jesosy fa niazakazaka nanantona azy mivahoaka dia ny teny mafy ny fanahy maloto izy kanao tamin'ny hoe ry fanahy mona sy marenina za mandidy anao mivoamina kaza miditra ao anatiny itsony. Ary rehefa nananana le fanahy sady nampifanitsitona mafy le zazalahy dia mivoaka taminy ary rehefa toy ny maty izy ka dia nataony maro hoe maty. Hitanareo amin'izay izy 9:20 fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy ohatra ny teny izy hoe talita kome. Azanao mipetraka ilay izy Jesosy tsy manome lanja ny olanao fa Jesosy tonga anangana ny finoanao. Mamaky anao olana mamaky an' Jesosy finoana. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Mety ho aretiny io, mety ho fahantrana, mety ho olana hita maso, mety ho zavatra matery io. Fa Jesosy tsy naky amin'izany. Zay no mahatonga anay tsy mitory anaitra anao ny amana amin'ny problemanao fa manampy anarina ny finoanao afanao miatrika problème. Ny zavatra sarobidy dia tadio rehefa mijoro Andriamanitra mameno anao dia ny olana no ampahitan'Andriamanitra fa eo amin'ny fiainanao izy. Ny olana ny devoly lasa nahita oy ino le tsy maintsy ekena. Ditanao raha voafeno vavaka ianao ka tena miray amin'Andriamanitra dia ny ao anatin'ny fonao tonga dia bold, tonga dia matanjaka be anao, tonga dia enonao mihitsy hoe tsy ianao no mila mijery zany ka mipanika eo anatrehan'ny fahavalo fa manana hery ianao ao anaty hoe izy no mipanika vao mahita anao satria feno Andriamanitra ao anatinao. Tsy marety ka ao an'Andriamanitra. Mahita finoan'olona be dia be mitsangana manomboka androandro. Hitako amin'izay ianao fa tsy ilay karazan'olona mora mipanika mitady solution an'ny tenanao reny fa olona mitoetra patokina ampinoana tsara mijoro an'Andriamanitra ary ny olana no ampahitan'Andriamanitra fa miaraka aminao izy. Tsy marety ka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Maro ny efa raraka ampinoana fa Jesosy androany anangana anao ampinoana. Halleluja. Ndao tsika hitsangana amin'ny toerana misy antsika vetivety hivavaka. Tenen'Andriamanitra androany, Tompo, vonjeo amin'ny tsy finoko ahako
vonjeo fa misy fotoana angenery mitory fa rehefa hiarany zavatra anankiray tsy manam-pahatoniana korokay fa tsoroko aminareo fa tsy haiko na ninona fa tao anatin'ny 3 minitra tsy nahitako tena tsy nahita mihitsy dia tsapako ny toerana misy ny olona ao anaty fahajambana koropaka kely ihany aloha tena mitsotra fa tsy hoe rôle fa koropaka kely fa naka fahatoniana dia tsaroky lireo aizanao alera tsisy ianao tsisy isy itsony hoe olona izy anao tsonao sambatra saoly fa nanranana ny asa fa miroa maraina iza no irana ao an-tranonao antso i Jesosy miantso an Jesosy Jesosy avy any Nazareta mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ilay fitiavana mandrakizay fantatry fa teanovany fijeriko ianao teanovany masoko ianao mety misy vision vaovao tianao apitraka koa mety misy tranga tianao anovana ny fomba fijeriko ifanaraka amin'ny tianao amin'izay efa lasa ny mason'ny Saoly fa indry tonga ny mason'ny Paoly ilay maso vaovao ilay maso mifankahita aminao mora mahita anao anaty faharatsiana mora mahita ny fahalehibiazanao ao anatin'ny trangany Goliata manohatra maso afaka no tafatoetra ibanjina anao foana ifankahita amin'ny voninahitra satria mendrika ianao zany ao anatin'ny foko Andriamanitra zany ao anatin'ny etaetako zany ao anatin'ny fanako misaotra anao mitondra foana tahaka ny fanao izay avy nandresy tsy reraka tsy raraka fa manana anao Andriamanitra satria fantatro fa miaraka aminay isan'andro ianao aoka ny tsiray avy tonga eto ihany koa anapahatsapana Jesosy amin'ity arivo ity ny alehibe ny fitiavanao ny alehibe amin'ny famindram-ponao ananana enzany atao hoe etaeta mifanaraka amin'ny etaetanao zany ampiombona anay tanteraka aminao sambatra zay rehetra mazoto miakohaka eo amin'ny tendrombohitry ny vavaka fa eo ilay toeram-panovana ifankahitana amin'ny fahatsaranao mandrakizay tsy anaany zay fa atoky satria lehibe zay ao anatinay noho izay misy eo amin'izao tontolo izao atrehanay manan'izay Jesosy halleloia ofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaola azy ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fananao manontolo velona ianao Jesosy satria velona ianao dia velona koa izay halleloia halleloia raha dinesonao toy ny fiainanay dia mbola mihoatra lavitra noho izay zavatsarotra atrehanay voninahitra ny anao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen ndaontsika ity an-tanina mafeo ny tompo mahazo toerana no fanaritra vetoveto an'Andriamanitra isika aza misy miala fa mbola hivavaka isika avy eo endreny amarony soa nomena ho aiko yaik votana ny eloko ny voninao ny eloko voninao eny raiko eny raiko ravoravo tokoa ravoravo toko ty zanakao voavonjire kavelombeloneri nao tsika hiteka mafoan Jesosy alleloia efa mandeha ny fanatazana ny fanatitra sy ny ampafolo-karena raha misy construction dia soraty eo ny maribola dia asivo anaranao raha mety aminao dia asivo hoe construction centre hvkl ny programme atsika eto amin'ny asa fanompoana dia tsy miova latsinainy talata larobia isa-maraina manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany choprety analakely deuxième étage eo ampitan'ny Girabe Arvelo ery ananany ery latsinainy sekoly fanasitranana talata sekoly famana olana ary larobia sekoly
fitahim-panasy fanambinan-tsoa ho an'ny isa-tokantrano. Amen. Asaintsika tsirairay avy ho tonga anatrika an'izany fotoana izany fa zava-dehibe ny fitombona. Nampatsiaro Andriamanitra teo tamin'ny alalan'ny mpanompony hoe ny finoana dia zava-poana raha vao tsy misy fiainam-bavaka. Na be finoana tahaka inona renao nefa tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia mandringy zany ary tsy ho tody. Aleloia. Fa andaontsika andray teny dia rehefa avy mandray teny dia ho avy eo amin'ny altaran'ny vavaka ampitombo ny finoantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amen. Amin'ny zoma sabotsy ary alady zao misy croisade sabotsy lady any Betafo. Zoma sabotsy lady ho avy zao croisade any Betafo dia iangaviana ireo izay rehetra te andeha amin'izany na mitondra fiara manokana na mandeha amin'ny fiara iombonana mba hisoratra anarana amin'ny tompon'andraikitra ho an'ny korala atao amin'ny pasteur Njiva, ho an'ny ambony rehetrarehetra ao amin'ny pasteur Nirina sy Tatifara etsy amin'ny aniny etsy dia misoratra anarana misy fandraisana anjara tokony andraisan'ny tsirairay avy anjara amin'izany azadinoana ny mitondra amam-bavaka ny asa fitoriana filazantsara izay ataontsika. Amen. Raha tsy afaka mandeha ianao dia farafaratsiny ianao mitondra amam-bavaka. Raha afaka mandeha moa ianao izay efa tokony mivavaka ho an'ilay asa. Dia raha tsy afaka mandeha ianao dia afaka hoe miantoka olona koa, olona ray, olona roa, fianakaviana ray, fianakaviana roa. Amen. Amen. Tena hoe fianakaviantsika dia miara misalama izany rehetrarehetra izany ho an'i Jesosy. Raha sitraka ao dia ahinjiro maketo amin'ireto boxa ireto ny tananao dia andaontsika hivavaka ho an'izany ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao izay ny amin'ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra ny amin'ireo soa rehetra nataonao teto amin'ny fiainanay Jesosy. Fitahiana avy aminao no hanombinanay hanomezanay ho anao. Raisy Jesosy ho anitra ka sitrana eo anatrehanao. Io zany Jesosy mba azo fanan'olona maro be ho voatahiry amin'ny fotoana izay isehonao eny amin'ny raha ho any lanitra mba tsy hisy ho very Jesosy fa mba hiaraka hitsena anao eny amin'ny raha ho any lanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka andraisantsika ampanompon'Andriamanitra. Oya, andao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika. Tiako ho fantatrao ty fahamarinana ity fotoana tsy ho elatsony dia hiveriny eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy apakatra amin'ny fiangonana. Raha ny famantarana sy ny zavatra hita rehetra dia efa manondro ny amin'ny fahakekezana izany fotoana izany. Tiako tsika tsy hainao anatina favarim-barianana fa hijoro ao anaty fahatokiana hanomana ny fosiny saina mampanantsika eo na amin'ny babakatra. Tsy hanganongano izany, tsy tantara mahafinaritra izany, fa fanairana ilana fiomanana isa-tsegondra, isan'ora, isan'andro. Oka tsisy vesatra ao anatin'ny fonao, hiazona anao tsy ho tafahoana amin'ny babakatra. Aza vela hisy antony atonga anao mbola hiaina ao anatin'ny fahotana na falotom-piainana. Jesosy dia nanafatra miambena mandrakariva. Mila fiambenana amin'ny fiainam-panahintsika, mila fijoroana sy fifehezan-tena mba tsy handeha vilinao any amin'izay tsy tokony ao le no masonao, ny fisainanao sy ny fonao, fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony irery ihany. Efa nasehon'ny tompo izany tamin'ny mpianany telo lahy dia andao jerentsika ao atendrombohitra ao fa mampahitako anareo ny endriky ny fahatsarana sy ny tandedon'ny fiangonana ao ampakarina amin'izany fotoana iverenako izany. Dia rehefa tanteraka tokoa ka hitan'ny Petera tsoana toy Jesosy hoe tandremo aza miteniteny an'izao mihitsy aloha mandra-pitsangana zanak'olona. Zany hoe misy karazana profesia tsy ankalazaina raha tsy amin'ny fotoana tokony hapety hijoroana ao anatin'ilay izy. Dia ny zavatra nisy tokoa taorin'ny fitsanganana, mandra-pahatonga fitsanganana dia nangina ny mpianatra. Fa amin'izao asain'i Jesosy toriana mihitsy fa mila miomantsika fiefa kaiky ny fiverenana ny babakatra. Manomboka mandefa vision be dehibe Andriamanitra amina olona maro samihafa manambara ny fakekezana izany fotoana izany. Mino fa tsy hanao adaladala tsika, fa naiza misy atsika na ao atokantrano ianao na amin'ny fomaraina ianao ny eny am-piasana ianao dia ataovy eo am-ponao hoe ho avy Jesosy. Halleluja. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, andray ny olony, ho
avy Jesosy ka monjo ave anisany ianao. Ndao tsika ifampijery kely amin'ny akaiky tsika. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy handray ny olony. Ho avy Jesosy ka monjo ave anisany ianao. Ino iny? Ho avy ny fotoana anankiray rehefa iseho eny amin'ny rahona lanitra Jesosy. Tsy ny olona rehetra no ahita azy fa zay nino sy ny omanam-po ary niambina tao anaty faharetana zany fotoana lehibe zany. Ny trompetra sy ny feon'arkanjely zay antso tahaka ny antsona ny Lazarosy teny am-pasana hoe mivoa, tsy maintsy ho avy zany fotoana zany. Ny fotsika mila misokatra ho an'i Jesosy. Ny fanahintsika mila miombona amin'i Jesosy. Raha fantatrao ny sarobidiny zany fotoana zany satria misy sakay zay eo akaikinao mbola tsy nahalala an'i Jesosy. Dia ianao mihitsy niazakazaka ity amin'ny aminy hoe voazy ianao. Oka zay io faratsiny io, miova amin'izay, andao hivavaka, andao hifampahery, fa efa tena akaiky ny fotoana. Raha ny olona ny tena fitiavana ambony indrindra tsy ny fanomezanao olona anankiray izay zavatra tiany rehetra, fa ny fanambaranao sy fanairanao azy anakaiky an'i Jesosy. Satria izy Jesosy ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teny tsy levona mandrakizay. Sao rehetra izao ravo, fa ny ainao mbola lebita ho any amin'ny mandrakizay. Fatary ty fahamarinany ty. Tianao ny fitiavana mandrakizay Jesosy. Fa raha mbola isan'ny velona ianao dia mbola misy antenaina. Sokafo ny fonao, iaino ilay tena fibebahana marina. Miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mijoroa amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra azoko antoka amin'ny fotoana anankiray eo ntsika amin'ilay mpampakatra eny amin'ny rahona lanitra ary hifankahitsika rehetra. Halleloja. Amin'izany engane ka tsisy teny hoe tsy nambaranao izy, tsy nasehonao ny mazava, fahitanao isan'andro fantatrao favery ao nefa tsy nambaranao Jesosy. Iza vonona manomboka androany izaran'i Jesosy amin'ny manodidina azy, iteny amin'ny olona izay kaiky ny foniny amin'ny fiverenan'i Jesosy, anova ny fomba manodidina azy ho an'Andriamanitra, anaitra an'izay ho natoromasom-panahy mba hiaina fifohazam-panahy, re tena hoe ampijoro ny rehetra alala fa amin'ny fotoana anankiray eo na mipampakatritsika, ary amin'izany fotoana izany fifaliana mandrakizay vonona ny fivelaran'ny latabatra ho antsika rehetra, ary ny lanitra mbola malalaka itoerantsika, aza miembotra azony Jesosy mijoro tsara mitoera amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ho ao an-danitra ny fihefarantsika. O fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo maka sitraka anao izay rahay. Izany ny fotoana matery ianao indrindra, ny ampahafantarana anao ny olona rehetra fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hiverenanao. Ampianaro izay tsy hitoky amin'ity tany ity, aza ve no tavela eto ny fonay, iraikitreto ny ao anatinay, meo anay fo mangeta eto hifikitra aminao, tsy fanatenany zavatra ny ilana ianao Andriamanitra, fa ny ananana iantoka fa ny mandrakizay anay dia tafatoetra Tompo, ary azona iantoka fa ianao nitahiry anay amin'ny alalan'ny fananao masina. Angatao ny fanahy masina hitahiry ianao, ny afo ny fanahy masina hiaraka ao anatinao isan'andro isan'andro, ampahery ianao, hirehetra ao an'Andriamanitra ianao, hirehetra amin'ny etaeta fanahy ianao mba ho an'Andriamanitra manomboka androany. Naizanaiza le ianao tsy angina ny vavanao fa hiteniny amin'i Jesosy ianao, hizara manodidina anao mba hahatonga ny fifalian'Andriamanitra, satria tiany Tompo foana ny elo fa ho feno ny lanitra.
za mietaetan'andriamanitra ofany amin'ny lanitra nytanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy ny amin'ny antom-pisinao mbola isa mivelona azy n'andriamanitra ametrahana fitokisana izy ny tompony hery izy ny tompony aina izy ny tompony tanjaka izy ny tompony fotoana omeo azy io tompon'andro meo tompona n'andriamanitra ny fiainanao ray manontolo misaora azy amin'ny fonao rehetra makasitraka anao zay raha sotrany amin'ny antom-pisinahy sotrany amin'ny teny androany arivo ampio zay amin'ny fakelezany finoanay amin'ny fakelezany fahatakaranahy amin'ny fomba fijerinay voafety ampahitaony fahatsaranao zay mila anao zay jesosy mila anao zay ary maniry anao isanandro ny aomponay makasitraka anao zay ny amin'ny teny fiainana ny amin'ny fanovana amin'ny fananganana amin'ny fampijoroana amin'ny famatsiteny mpiainana amin'ny fananarana amin'ny fampakarana no anatenanay fa rehefa aneny tropety tsisy tavely zay menakavy sy ny ankoranay manodidina sy mpiara-bavaka aminay fa indro amin'ny fotoana zany dia tahaka ny tamin'ny androny Noa rehefa tonga ny safodrano betsaka ny tsy nino fa vitsy ny nino ary zay nino dia navotanao tao Sodoma sy Gomora koa tsy ny olona rehetra ny ringana tao fa nisy navahanao tompo aoko zay iaina amin'ny fihavanao tsy ianao adaladala iaina amin'ny fahadisoanay iaina ny nofinay nefa fantatra efa fahaverezany zany sotrany amin'ny famarinanao zay manaitra anay ao anatin'ny teny androany ampitodika anay amin'ny sitraponao tanteraka ho anao ny voninahitra mandrakizay raiky amin'ny anaran'i Jesosy mino androany fa Andriamanitra nasitrana anao betafo amin'ny herinandro fandroaniny ianao no ataon'Andriamanitra any betafo ianao zao mbola atao anaty tafo tsara raiso mifanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy raiso mifanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy reo rofo rehetra hoe soro ny tompo daholo reo olana rehetra ho vahan'Andriamanitra daholo reo sakana rehetra ho sokafan'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fampahitana fity mandana fa fatany eny fa ilainao zany fata fa mbola eto an-tany any ianao mety misy ady mampiseto indraindray misy zavatra mitranga manahirana indraindray fa zao ataovy ao anatin'ny sainao velona mimpanavitra anao tsy maty izy namatorona rendrena fa velona mandrakizay izy misy fiainana afaka hanova zavatra amin'ny fiainanao ary izy akompanianao na izy anaiza pasteur mety tsy azonao antso ny olona manodidina mety sorenao fa renoko amin'ny alina fa izy na andro na alina tsy rendrena izy fa mijery anao isanandro izy manampy anao isanandro izy eo amin'ny fiainanao isanandro izy raiso Jesosy halleluja ndana mody miaraka amin'ny hevitra sy fahendrena miaraka amin'ny fijoroana sy fahafahana misitraka amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra halleluja mandray olona be dia be ny sitran'ny tompo ahita amen ndao tsika ity an-tanina mafy be eo an'Andriamanitra Jesosy ny tompon'ny fiainana izy ny lalana izy ny fahamarina aza dino fotoana antsika rapitso sabotsy maraina fotoana mifandraisana eto ary ny Zomà amin'ny heriny sy ny sabotsy amin'ny heriny nisy fotoana eto ho an'izay olona tsy afaka makany betafo ndao tsika ity an-tanina mafy be eo an'ny tompo tsy maintsy eto ny anankiray aminay sy pastery zao ny Zomà sy sabotsy ho avy zao rapitso misy fandraisana eto homany tsara amin'ny fo teny ny avana matsakaiza hoe ndeha iombona amin'ny tompo indray aloha zay sady ny teny fiainana zay ny ray tanteraka amin'Andriamanitra ahy hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen ndao tsika izara fahasoavana fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo ndao tsika ity an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra halleluja